Mbaly miarabantsika mpanaraka nyity serasera 3 minitra ity indray amin'izao arivarivo zao elaela kely tsy nisy serasera 3 minitra no ny antony isan-karazany vezivezy fa tany Roma tamin'ny farany teo nanatrika ny fivorian'ny zama miaradina izana Madagasikara ampielezana miarady izay angambany anisan'ireo fototry ny diaspora ihany koa satria marina fa hoe tamin'ny 2024 no natsangany zareo ny sorotrasana sorodalana voalohany zany fa rehefa nanatrika tany koa nahita fa olona efa nikatsaka indrindra ny maso ny Madagasikara aty ivelany zany hoe diaspora niatrikasa sy nanao hetsika vatra amin'ny taona 2000 tany ho any no hitako tao nafinaritra ilay izy fa alohan'ny ilazako ny zavatra isan-karazany izay ataoko amin'ny serasera 3 minitra manaraka angambany satria tsy ary ho voalaza eto daholo dia tiako lazaina fotsiny hoe marina fa misy tokoa zany ny fandraisana anjaikitry ny fanjakana izay ampivovory ny diaspora amin'ny faran'ny volana oktobra io any Madagasikara kanefa rehefa tena dinihana dia betsaka ihany no miaotra ny malagasy indrindrindrindra ny diaspora zany hoe ny malagasy ampielezana amin'io zavatra io ny antony dia satria matahotra hoe lasa récupération politique zany hoe karazana hoe fijapiana ihany zany le izy satria nahoana tokoa moa ny hoe firy-taona nisy ny diaspora nisy ny tabataban'ny diaspora hatramin'izay ka hatramin'izay tsy nisy hetsika nataon'ny fanjakana fa hoe amin'izao manjary misy hetsika tampoka ohatran'izay izay zany ny zavatra anankiray mampisalasala sy mampiahoatra ny diaspora amin'ilay izy dia ny zavatra faharoa indray zany dia hoe ny fanjakana no miantso an'ilay fivoriana izany hoe inisiativa na tolo-kevitra avy amin'ny fanjakana zany ilay izy zavatra anankiray mampisalasala ihany koa izay satria ny fanjakana zany no anisany ametraka ny zavatra hodinianao samy manana ny mahamaika azy ny malagasy melipatrana aty ivelany sy ny fanjakana ka asa raha hoe tena hita ny fanjakana tokoa ve ny zavatra mahamaimay ny malagasy aty ivelany amin'izao fotoana izao dia ny zavatra fahatelo dia hoe sao dia efa fanomanana mialoha ihany koa ny fifidianana amin'ny 2024 zao ka izay koa zany anisany mampiahotra ny diaspora hoe sao dia lazaina fa manohana ny fitondrana indray ireo diaspora izay manatrika an'io antso fivoriana ataon'ny fanjakana io ny fahaefatra dia karazana hoe atsangana ofisialy zany ny fivondronam-bean'ny diaspora fa nahoana ny fanjakana ny manangana an'izany ofisialy ny mampiahotra zany dia hoe ho voailika izay diaspora tsy afaka manatrika ny fivoriana io ny antony samihafa dia manjary hisy antokona diaspora tohana fanjakana ary misy antokona diaspora izay tsy tohana fanjakana dia tsy fantatra intsony indray zany hoe ahoana indray no hivondronan'ny diaspora amin'izay fotoana izay izay koa zany anisany mampiahotra ny diaspora malagasy tsy hanatrika an'io fivoriana io dia farany moa mitovitovy amin'ilay fanlazaiko teo ihany karazana sivana sahady ihany koa io an'ny diaspora zany hoe izay tsy manatrika an'io fivoriana io dia tsy afaka hiteny sy tsikera satria hoe raha ohatra ka nitsikeranareo maninona tsy nanatrika an'ilay fivoriana izay zany zavatra anankiray ihany koa dia izay aloha no lazaina zany amin'ity arivarivo ity mikasika an'izay hoe resaka fivorian'ny diaspora any Madagasikara amin'ny faran'ny volana oktobra zay dia mametraka ny velomo antsika indray mbola hitohitohy ny resaka dia mametraka velomo antsika